Hotontsaina etsy amin'ny lampankolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina kosa ny La Grande Braderie izay etsika karakarain'ny Matavision ka ny voalohan'ny volana Oktobra ka hatramin'ny fahadimy volana Oktobra no anatanterahana izany. Mpitsidika manodidina ny 5 alina moa no andrasan'ny mpikarakara amin'izany fanadidina. Mpitsidika manodidina ny 5 alina no andrasana mandritra letsika La Grande Braderie de Madagascar izay karakarain'ny Matavision etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ny voalohany hatramin'ny 5 Oktobra ho avy zao. Maro ireo zava-baovao entin'ny Matavision ho mandritra ty handihan'ny fahatelo amin'ny La Grande Braderie de Madagascar amin'ity taona 2024 ity. Araka ny fanambina petrany hatrizay ho fanomezana fahafapohatrany ireo mpitsidika. Amin'ity handihan'ny Grande Braderie volana Oktobra ity dia nisy toerana manokana natokana ho an'ny destockage ahitana ny entana faran'izay mora atolotra ireo mpandray anjara ary anentanana antsika mpanjifa hijery an'iny toerana iny satria mety ahitantsika bonnes affaires zany. Ny ampiavaka anazy koa dia ny fanentanana ny mpanjifa izay manan-kevitra ny vidy entana somary lafo vidy anantona ny microcrédit amin'ny crédit zany na famindramam-bola raha ohatra ka misy faniritsika te hividy entana anefa tsy ananantsika mivaingana le vola. Ny banky Microcrédit Madagascar ny mpanohany ofisialin'ny Matavision amin'ny fikarakarana ny La Grande Braderie de Madagascar. Maro arak'izany ireo tolotra manokana ny tolotry ny microcrédit ho an'ireo mpitsidika. Ahitana trano efa misy 700 tazomin'ireo mpandray anjara manodidina ny 500 ny La Grande Braderie de Madagascar. Voasolon-tena avokoa ireo sehatr'asa maro samihafa. Nampivorina io maraina io izy ireo tetsy amin'ny Yves Lapradon etsy Tanimena.